Mahakasika kosa ny ilay raraha nosy les éparses dia nisy moa ny adievitra izay nikarakaraina androany nikarakarainy ny 5 corps mahery na ny syndicat ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny raraham-bahiny samy niarana anaiky mofo ny rehetra tao anatin'ity adievitra ity fafanana ny Madagasikara ireo tongoronosy efatra izay voarafitra ao anatin'izay nosy les éparses izay. Nafana ny adievitra mikasika ny nosy les éparses nitanterahana androany teny ministera raraham-bahiny no mikevitra ny rehetra teto fafanana Madagasikara ny tangoronosy glorieuse Roanne de Nova Europa ary Braça da India nafantatry ny rehetra hoe nosy les éparses. Na ny mpanao politika na ny mpampianatra pikaroka na ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena dia samy niombon-kevitra fa ara-tantara sy araka ny lalàna dia fananan'ny Madagasikara ny l'éparse ary tokony adina ny famerenan'izany ho amin'ny malagasy. Isika mihitsy tokony hiampy voalohana hoe le voalohany hoe antsika malagasy nosao aizay fa amin'izay ahoana fitantanana azy eto rehefa olana ary rehefa fijery koa azy dia tahaka izao zavatra mety hoeveriny frantsay zay no edina io ka dia vaolana hoe dia miady izy fa nitrandraka an'ireo nosinao ampy zao amin'ny fitrandrana no azo atao ny miady varotra amin'izay fahalalahana ka ny klasika moa zany dia hoe 50-50 amin'ny fitrandrana zany raha misy alena raha mety zay dia ino azo edina varotra ny ediny frantsay izao nofa miady varotra amin'izay moa zany manao fahalalahana raha mahalio tena tokony alio tena tsara ntsika malagasy tsy voalaza fa tsy maintsy frantsay nanaovana fahalalahana mba manino na anglisy na kanadiana na amerikana na sinoa dia miady lalana mihitsy amin'izao fotoana izao miolapitso hoe izy zany ilay ampotsana zany manokana zany alao fa zay izy zao alao jerena aloha frantsay fa zao tany isika fa ny fitrandrana no atao ino no mahatonga hoe fitrandrana ho farako amin'izay teto dia mba mahafantarana aloha zany hoe tahaka ninona no tombotsoa amin'ny fananana aloha le nosinao nolazay zany fa avy amin'le noso reny no ihanamahitana le fahalidranomasina azo trandrana sy tsara irery zone économique exclusive avy amin'le noso reny ma le faritra mamahitana an'io ka manisy anao miko tenao onjato maily amin'ny sarona maily anankiray dia roa dia ambolo sy valonjato arivo metatra inona ny tombotsoa amin'le fahalidranomasina azo trandrana sy tsara irery hitanareo tao zany manamary fotsiny avy fivezivezena ranomasina aloha fandehanana samy avy eo fantinoana fa ny amariny tany misy ny solika sy entona ka dia zay zany atao hoe anafisana hoe anjarantsika malagasy mihitsy amin'izao fotoana izao ary zava-polisy amin'io saritany io dia tena hoe tokony hiantsika fitsiaka izy raha mandeha firenena izy dia misy hoe ino zany exéparse ino zany franglefrasa tsy fantana zay dia zay raha ohatra ka tsy mbola fantatry feolona eo na nytany efa raha eo izy ka maika rehefa nytany any raha exéparse ny feolona efatra no izany ilatara mba miangary raha atao hitarana le conférence ho avarika débat national avarika pression ho ary manao politika mba ahafahana satria eo voalana eo rehefa rehefa sy raha eo izy mazava zany tsy misy eo pression makasitra Andriamatoa ary manana rarinosy maître de conférence ary filohan'ny CSS Amperinasa no nitarika nitondra ny famelabelaran-kevitra teto ho azy indray dia ny fifandraisana amin'ny frantsay no tokony hazava ny frantsay izay tsy namerina nosy les éparses ny taona 700 nahazona ny fahaleovantena tao aorian'ny fivoahan'ny didim-panjakana frantsay ny voalohan'ny volana aprily 700. Il faut que nous ayons une véritable politique étrangère. Bien définie. Il faut que nous ayons un véritable concept de défense. Il faut que nous clarifions notre position vis-à-vis de la France si nous voulons de la stabilité politique à Madagascar. La France a mazavatsara ahoana ifandraisantsika la France partenaire manao zany frantsay zany azo antoka ve ny frantsay fa anosika atsika ampanoso atsika samy mamay frantsay dia avy ranomasimbe ihany amin'ny sinoa amin'ny Osiana zay efa te hiverina koa ty amin'ny Osiana Indien Grande-Bretagne ny États-Unis etc zay mitanjona resantsika eto fa zay ny resaka hoe resaka ara-juridique raha ataony doctrine zay
soratry ny paitra international avolety zay teneny namana Germain Ranjoanina teo anako zay zavatra nyresany André Horizon université de La Réunion anisan'ny mahay indrindra resaka éducation amin'ny efa nampidiriny eo anivon'ny firenena mikambana ny raharaha mikasika ny leparsa anisan'ny nisy nandroso tosi-kevitra ny tokony andraisan'ny malagasy fanapa-kevitra melohan'ny volana septambra izay hanatanterahana ny fivoremben'ny firenena mikambana